fa eo amin'ny lafiny politika izay ihany sy teny amin'ny lapan'ny Tsimbazazateny tamin'ny tolakandro ity no nifampitaona indray ireo ministra sy ny tarihan'ny praiministra Dr Korore zany sy ny mpikambana ao anivon'ny antenimieram-pirenena ireo parlementaire izay nametraka fanontaniana ho an'ny ity gouvernemanta ity sy nametraka ny fangatahana izy ireo ihany koa amin'ny lafiny ara-tsosialy isan-karazany sy ny mahakasika ny olana izay miatra amin'izy ireo any amin'ny distrika tsirairay avy any. Maro ireo fanontaniana nipetraka tamin'ny mpikambana ny gouvernemanta nandritra ny feonan'ny parlemanta sy ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta izay nitoditsaina tetsy amin'ny lapam-panjakana Tsimbazaza tolakandro eo. Raha atao banky tokana dia isan'ny sehatra nametrahany solombavam-bahoaka izay manodidina 50 eo fanontaniana ny mikasika ny fandriam-pahalemana, ny fanabeazana, ny asa vaventy sy ny foto-drafitr'asa, ny politika fananantany, ny fahasalamana, ny lalàna mifehy ny fifidianana kominaly, ny teti-bolam-panjakana sy mpantsiana ary ny politika ny gouvernemanta ankehitriny. Mbola mitohy moa zany feonan'ny parlemanta gouvernemanta zany amin'izao fotoana izao etsy Tsimbazaza trany.